Miarabantsika rehetra izay manaraka ity vidéo ity. Araka nampanantenainantsika dia hisy lohahevitra maromaro velabelarina momba ny fahasalamana sy ny vehivavy. Androany dia resaka momba fadimbolana isika. Fa alohan'izay aloha dia hanazava fofona momba ny atao hoe puberté. Ny puberté dia faharitantsika amin'ny fomba tsotsotra hoe fiampitan'ny vatana amin'ny maha-olon-dehibe. Tena hoe phase de transition mihitsy. Be dia be zavatra miseho rehefa tonga io puberté io. Misy fiovana be dia be eo amin'ny vatana. Ohatra amin'izany, ho an'ny vehivavy aloha resahantsika dia miamitombo ny nono. Misy volo maniry, mivelatra ihany koa ny valana izay manome ilay ataontsika hoe silhouette féminine. Ireo fiovaovana rehetrarehetra ireo dia miankina amin'ny fiovaovan'ny tsiri-panentana na ilay ataontsika hoe hormone. Ho an'ny vehivavy izy dia misy ny oestrogène, misy ny progestérone. Ao anatin'io puberté io koa ny vehivavy no tonga fotoana voalohany. Ataontsika hoe menarche ny fahatongavan'izay fadimbolana voalohany izay. Io resaka fadimbolana io velabelarantsika misimisy kokoa atao anatin'ity vidéo ity. Faharitantsika amin'ny fomba tsotra hoe raha mandeha mivoaka avy any amin'ny vehivavy avy any amin'ny tranonjaza. Araka ny fantatsika rehetra dia indray mandeha isam-bolana ny vehivavy no misy azy io. Io fadimbolana io ihany koa no ahafantarana fa efa mivonona ny hiteraka sahady ary manomana ny vatany hiteraka ilay vehivavy. Raha ny tokony ho izy dia eo amin'ny 3 hatramin'ny 5 andro eo ny faharetany. Dia misy fambara maromaro mety hiaraka aminy. Mety misy marary any amin'ny kibo, mety maloloy, mety mandoa. Fa ireny fambara rehetra ireny akory tsisy zavatra tena hoe mampitaintaina sy mampatahotra be. Ny farariana misy rehefa ao anatin'ny fadimbolana dia be dia be ny mety ho antony. Raha araka ny lazaiko teo dia normal izy io. Fa nefa ihany koa folo isan-jaton'ny zavatra efa hita, zavatra misy dia avy amin'ny aretin'ny ilay taova mihitsy ny mahatonga anazy. Ohatra amin'izany ny antsointsika hoe endométriose na koa hoe fibrome na ireo infection microbe maro samihafa miditra any amin'ny tranonjaza. Velabelarintsika amin'ny fotoana manaraka hoe ohatrany ao anavy ny fisehoan'ireo aretina ireo. Raha lazaintsika raha hoe normal ireo fambara rehetra miaraka amin'ny fadimbolana dia misy ihany ny fotoana tokony hanantonantsika mpitsabo. Ohatra amin'izany raha ohatra ka marary tena tsy afaka ny fanafody satria fadimbolana io raha marary dia mihinana paracétamol na anti-inflammatoire isika dia mety ho afaka ilay izy. Misy fotoana nefa tena tsy afaka fa tena marary be dia amin'ny fotoana iny ilaina foana ny manantona mpitsabo. Antony anankiray ihany koa tokony hanantonantsika mpitsabo dia ny quantité an'ilay raha vera. Raha ohatra ka be loatra izany hoe mahatonga antsika hisolo servieta ao anatin'ny adiny iray na adiny roa dia lazatsika fa tena hoe be loatra zany ilay raha vera ao anatintsika dia ilaina koa izay ny fanantonantsika mpitsabo rehefa mitranga izay zavatra izay. Raha ohatra ka lava loatra araka ny tenentsika teo dia 3 hatramin'ny 5 andro ny fisehoan'ny fadimbolana. Raha ohatra ka mahatratra 7 andro, 10 andro misy fotoana mahery aza dia ilaina ihany koa ny fanantonana mpitsabo ao anatin'izany. Ny faharetan'ny cycle iray ho an'ny vehivavy dia manodidina ny 8 andro. Raha maka extrême zany tsika dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 andro. Raha mbola ao anatin'io dia azontsika lazaina foana hoe normal. Raha ohatra ka latsaka an'io, izany hoe latsaky ny 1 amby 20 andro dia efa miverina sady ilay izy, ilaintsika koa ny manantona mpitsabo ao anatin'izay. Raha mihoatra fa 5 amby 70 andro ihany koa dia ilaintsika koa ny manantona mpitsabo ao anatin'izay. Misy ihany koa ireo olona izay efa tokony ho tonga fotoana. Ohatra hoe dia fotoana mihoatra izy mbola tsy tonga fotoana kanefa ireo lazaintsika hoe caractère sexuel secondaire izay nazavaiko tery amin'ny voalohany, ny nono, ny volo, ilay vatana efa mipoitra aminy daholo dia tsara koa raha manantona mpitsabo ao amin'izay tranga misy anankiray izay. Tsara ho fantatritsika fa ny 5 amby 20 isan-jaton'ny vehivavy dia tsy mahafantatra ny fisiany hoe fadimbolana io alohan'ny fahatongavany. Mahatonga fikorontanana ara-tsaina eo amin'ilay zaza nefa ny fisian'izay zavatra izay ka anjarantsika mpitsabo, anjarantsika ray aman-dreny no manazava dia ny meloa fa hisy fiovana ny vatan'ny vehivavy. Amin'izao fotoana izao dia hitantsika eny amin'ny fiarahamonina fa aloha be dia efa tonga izay fotoana izay, 20 taona dia efa misy tonga fotoana ny ankizy. Be dia be ny mety ho antony fa antony anankiray dia ny fisian'ny stimulation na fanaitairana aloha loatra
ny amin'ny filana ranofo hitantsika ny amin'ny fiarahamonina any ka aloha loatra dia efa taitra ilay vatana dia efa minomana sahady ho amin'izay maha olon-dehibe azy zay. Amaranantsika azy dia ny hygiène de vie na ireo fikarakarana vatana fa fidiovam-batana tokony atao rehefa tonga izay fadimbolana izay. Ny fidiovana isan'andro. Ny partie intime antsika dia tsy tsara diovina matetika loatra fa manakorotana ilay ao anatin'ilay lalan-jaza ao ny fanadiovantsika matetika io partie intime io. Isika dia tokony misolo servieta ao anatin'ny adiny 4 farafahaelany mba hisorohana ny mikroba mety hiditra ao amin'ny vatantsika. Tsy mikarona makany amin'ny lalan-jaza ihany koa tsika rehefa misasa. Ny lalan-jaza dia atsotsika hoe organe auto-nettoyant. Izy ihany dia efa afaka manadio ny vatany ary mamoaka izay tsy metimety aminy avy ao anatiny ao. Ny anjarantsika dia manadio ny aty ivelany. Dingana lehibe lalovan'ny vatana ny puberté ary phase de transition ngezabe hidirana ao amin'ny maha olon-dehibe. Dia ao anatin'io phase io no tena ilan'ny ankizy ny toana ara-tsaina satria tena be loatra ilay fiovana hitany eo amin'ny vatany indraindray tena mahatonga ny tena hoe ara-tsaina eo amin'ny ankizy anankiray. Dia izay ndray natolotra antsika androany dia manantena antsika hanaraka ny vidéo manaraka indray dia misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Rahasoa antsika.